Miarabantsika mpiray tanindrazana. Zao indray de hanao an'ity vidéo ty vitivitika satria miala tsiny fa somary misy am'izao voalohany taona zao moa zany de be dia be ny zavatra mbola sahanana eo amin'ny fiainana andavanandro de manararaotra hatrany koa miarabantsika rehetrarehetra tratry ny taona 2026. Fomba le mirary hoe ho taona feno fahombiazana sy fahasalamana sy fiainana tsara ho antsika, nefa amin'ny lafiny iray ohatran'ny hoe manesy ihany koa raha miteny an'izany satria tsy de tena ho izay loatra ity taona ity noho ny toe-draharaha izay hitantsika. Fa na zany na tsy zany de ilaina ihany koa mampahiry antsika satria hiatrika ady mafy ny vahoaka malagasy manoloana an'izao toe-draharaha misafotofoto zay efa voatanisa teto zay. Manaraka izany ny zavatra tiako ambara eto androany de mikasika an'ireo fanambarana vitsivitsy nataon'ny tompon'andraikitra tao amin'ny firenena. Za koa maraka le teniko, za tsy de fombako manonona anaran'olona fa ny asa iandreketan'izy ireo no teneniko aminareo de ohatra hoe ny ministry ny fitsarana zay nanao fanambarana tamin'ny Facebook indraindray ohatran'ny hoe lasa mampanongo tena le izy satria maha-ministra ny fitsarana anao de tokony misahana ny raharaham-pirenena ihany no andraikitra ataonao zany manazava ny zavatra nataonao sy ny asa ataonao, fa tsy sanatria midina ambany de ambany amin'ny resaka vie privée sy fifanenjehana eo amin'ny mpinamana taloha sy ny mpinamana ankehitriny. Nisy teny zay fotsiny somary nanaitra anahy ary amin'ny maha-kristianina pratiquant anahy de somary nampalahelo ihany satria marika koa ireny hoe frustration eo amin'ny ramatoa minisitra de le filazainy hoe na Jesosy ary miezaka ihany ny alala-tsaina eo anoloan'ireny fanambarana ireny kanefa na zany aza tafahoatra loatra le faniratsirana le fivavahana zany satria be dia be ny ohatra azo nalaina fa tsy voatery haky ianao hoe Jesosy satria Jesosy tompoko tsy nanao ratsy, Jesosy tsy nanota, Jesosy tsy nangalatra, tsy nanodim-bola, tsy mpanompa olona, donc tsy azo alainao ohatra ny amin'ny olona zao tontolo zao mihitsy Jesosy fa de anao moa iny anao sy Jesosy iny araka ny fomba fiteniko mandrakariva hoe tsy maintsy hialy etytsika de ho tsaraina ny am'izay rehetra nataontsika ka de zay no tiako marihana voalohany. Faharoa de ny fara moa am'le resaka hoe ny asa vita, ohatran'ny lasa resaka spectacle sisa no atao ao Madagasikara indrindraindrindra ho an'ny eo amin'ny sehatry ny fitsarana zany iny moa zao no samborina hono général Bomba de niditra tsehatra mihitsy minisitra nakazy tany amin'ny toerana nisy azy tany de nanao négociation sy ny karazany de aveo moa nisy firiariana hoe io raha fa tena ny asa. Za moa tamin'iny teny hoe za tsy hiditra lalina satria fantatro ihany nifaran'io raharaha io zao hitantsika aiza moa zany zao nifaran'le raharaha fa io fitondrana firenena tsy azo atao spectacle fa reny olona reny araka ny teneniko matoa reny nanana ny toerana nisy azy de misy koa ny force moa zany na ny hery manohana an'ireny ka zay fotsiny na ny andrasako hoe tena sahanohatra an'izay force manohana an'ireny olona reny ve ity fitondrana ity sa hoe hitady foana ny confrontation. Zao aloha zany mazava fa tsy afy tsy sany niatrika an'le confrontation izy, fifandonana zany satria na tiana na tsy tiana olana eo amin'ny samy mitafika raha sanatria ka misy ny tsy fitovizan-kevitra zany eo amin'ny samy mpitantana ary io le noteneniko hoe tsarovy mandrakariva fa kodiarana mihodina fa androany ianao fa rapitso mety ho an'ny hafa de ifara am'izay foana io toe-draharaha io. De iny koa moa le resaka hoe nesorina ny immunité an'ny député sy ny karazany zay za aloha isan'ny taky an'izany tamin'ny fotoan'androny fa am'izao fotoana izao tsy amiko tsy ilaina intsony satria ireo député ireo mihitsy nefa tokony tsy ho ao intsony izy rehetrarehetra manomboka any amin'ny filohany zay tsy asiana resaka be intsony hoe olona ohatran'iza io filohany io
olona madio ve sa olona tompon'ny bizina koa. Fa de zay le izy hoe anakonana ny tsy fahaiza miasa zany tsy fahaiza miasa an'le fitondrana de zay zavatra rehetra atao de ohatry ny atao karazana spectacle daholo. Samboriny ny mpanao politika de samborina le ministra taloha de tsy ny fisamborana andreny amiko ny olana fa hoe rehefa voasambotra le olona de inona ny zavatra niseho. De zay za tsy raha vao resaka hoe raha-pitsarana zany fantatro tsara ny fitsarana aho efa nanao fanambarana any amin'io fa amiko kilalao fotsiny zany fitsarana zany fandrebirebena saim-bahoaka zany fa tsy zavatra marina hitanao fitsarana zany. Miala tsiny aminareo fitsarana fa tsy efa voaporofony zany hatramin'izay de zay mahatonga hoe tsy de miditra lalina am'izay fa ny vahoaka anao ki tsara satria araky ny tenin'ny ramatoa minisitra de efa betsaka ny manomana mangalatra départ amin'ny fiomanana any amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 2027 sa 2028. Izy koa nefa mba te hiditra ao anatin'izay mahatsiaro izy voafatotra ihany amin'le andraikitra raisiny de misy frustration anatrehan'izany kanefa moa fantatra ao ny zavatra azo anao matoa anao niditra teo de anjarako fotsiny hoe mampafantatra anao hoe nisy calcul nisy kajy diso ihany tao anatiny indrindra am'izao ny taux de popularité anao tena niena de niena indrindra moa aty ivelany aty ary isan'ny manana andraikitra an'izany ianao satria ianao ihany namorona ady tamin'ireo namanao zay hitako hoe tsy hijanona intsony fa amalifaty noho ny zavatra nataonao azy ireo. De araky le teny koa hoe tsy de dirako lalina ny vie privée anareo satria tsy mahasoa amin'ny firenena zany. Ny faharoa de le fanambarana nataon'ny premier ministre zavatra ray ny tena nalasa sainana mihitsy hoe sahan'le rangahy ty ny teny an'izany nanome ohatra izy tam'le hoe misy orinasa 50 izy no tena mifehy ny toe-karen'ny Madagasikara. Orinasa 50 izy de efa makafaka be any amin'ny manana rantsana be deabe any ambanin'ny tany any reo izy ireo ny tena madidi tsy manapaka ny rehetrarehetra zany hoe niaiky izy zany na tsy ny teny mivantana ary fa any amin'ny farany izy moa vaky any hoe efa ny vazaha sy ny karana sy ny zay mpanjanaka rehetrarehetra ny toe-karena sy ny fiainan'ny malagasy ray manontolo nanaiky izy zany satria any amin'ny farany izy ny teny hoe ka zao ozy izy mba mangataka am'ireo mba aleo mba ho an'ny malagasy zay mba aty ambanimbany aty ny sehatra ambanimbany ozy izy mba hisy ohatran'ny hoe vokatra kely ho an'ny malagasy. Zany midika zany hoe tsy isika zany ny tompon'le firenena fa isika ny miangavy an'ireo vahiny reo mba taitaikanina zay fa zay koa mba miexista ihany tena mamenatra hoe premier ministre no miteny an'izany hoe isika malagasy tompo tany isika indray zany miangavy mba potipotikanina kely zay mba isehoana fa aizany de alainareo daholo ny sehatra rehetrarehetra fa ngatsy hoe amin'ny Madagasikara tsy amin'ny malagasy Madagasikara za moa de efa niteny foana hoe niady tsotra be ahoana ny amingorana an'ireo izy niteny 50 de ahoana ny amingorana an'ireo 50 reo tsy anjaka tsony eo Madagasikara fingorona hatramin'ny fakan'ireo tapatapahana mihitsy ireo karanareo fa raha tsy zany de tsisy dikany fa tsy taitaikanina no mena an'le malagasy zany mbola manam-pirofo fa tena mbola nandevozon'ny vazaha ny fisainan'ireo mpitondra ao amintsika de tsy menatra koa izy niteny an'izany hoe mba meo anay ny taitaikanina kely ho an'ny malagasy tena mpitondra ambony nefa miteny an'izany chef de l'administration no miteny an'izany de ahitantsika taratra zany aiza io fitondrana io fitondrana jalamboto araka ny fiteniko foana satria tsisy mandeha am'izay loany ny zavatra misy am'izao tsisy mandeha am'izay loany fampanantenana poakaty satria mandraikitra sehatra tsy tokony nataony resaka tetezamita tsotra fotsiny tokony nataony na manana foana an'ireo institution rehetrarehetra reo zay ny tokony nataony ramika fa zao niditra tao anaty lavaka lalina voafatotra de tsy afaka nanao ninona tsony aizaka relo le niteneniko reny ahitsoko kely aloha satria nisy fahadosona kely tam'le information zany tsy nandray azy tsara le hoe zato tapitrisa FMG fa zato tapitrisa ariary aiza nisy olona sa angataka an'izany ranga am'izao fahorian'ny gasy zao olona ray ve anao ny andeha angataka 2 milliards de FMG prime fotsiny inona moa zany ny tena asa nataon'ny ACC
nanome fahefanany mpangalatra, zay ny zay ny nataony, de mila an'zany izy, mila tambiny an'zany izy zany. De ohatr'izay keo, inona mahita koa am'zao mparitaka any le hoe zao ny indemnité ny ireo manana andraikitra amin'ny Assemblée nationale, ny ngasy teny efa mahatratra 100 tapitrisa FMG io ngamba mety tsy diso de reto ambany reto efa mahatratratra any 80 tapitrisa. Fa hono re olona efa notaniana kely nandritra n'izay fotoana hatramin'ny oktobra ho anakaty inona kay ny tena asa nataon'ny Assemblée nationale ara zao, izy any afaka manamarina an'izay hoe nanao an'izao reo de nanao an'izao ho an'ny vahoaka ny teneniko atao hoe Assemblée mpanao lalàna reo, inona ny lalàna nataon'ireo ara nisy fivoriana nataony tamin'ny fotoana fivoriana ara-potoana, inona ny nataony, nisy fahasoavana ho an'ny vahoaka ve? Tsy nisy, fa tena resaka ho anazy menakavy ihany nataony tao. De zany ve ny mbola institution tazomina foana, inona ny nataon'ny Sénat? Tsy nahita zatra nataon'ny Sénat mihitsy nandritra ny fotoan'andro zao hatramin'izao, tsy hitako inona nataon'ny Haute Cour de Justice. Fa tena hoe fanambaniana, fanabarabarana antsika malagasy mihitsy ny zavatra ataon'ireo olona mpisandoka fahefanareo, satria tena hoe zay vola zany raha misy ny vola de ho any zareo menakavy eo any. Nisy ihany moa ny démenti nataon'ny ministère ny finance hoe zay tsy manam-bola an'izany ny fanjakana fa iza milaza amintsika fa nanteny an'izany ara ministre ny finance de tsy andohan'izany 10 milliards ho an'ireo olona corrompu amin'ny ACC reo. Zay le fanabarabarana ny gasy ary reny zavatra reny raha tsy isika teto amin'ny Facebook, raha tsy nisy andraikitra niraisitsika ny teny an'ireny zavatra reny de vita ny takotakona sy maizimaizina tany reny. Fa tena déclaration officielle neny nataon'ny ACC namaritra ny vola tokony omena azy. Ahoana rangaty nisy an'izany zany ve de tokony iketsika malagasy? Ary amaranako azy de tsotra be hitatsika ny resaka géopolitique mondiale am'izao, ny zavatra niseho tany Venezuela sy ny karazany. Fa tadidio tsara, nisy olona zay tena olona manam-pahaizana vazaha izy io, de tamin'ny fotoan'androny izy zany ohatran'ny hoe karazana nanao prospection an'ireo hoe fisin'ny pétrole sy nina tany Madagasikara. De fa nanomboka tany andrefana tany izy tany amin'ny farifaritry ny faritra avaratra. De rehefa tonga izy de zao ny teneniny taminay. Zao izy misy zavatra roa izy lazaiko. Zavatra ray voalohany izy de manana fahasoavana be Madagasikara, satria tena voapirofo zao fa manana réserve pétrole matanjaka be Madagasikara, ary tena isan'ny pays manan-karena eto ambonin'ny tany. Fa ny zavatra faharoa izy very Madagasikara. Fa rehefa ny firenena izy manana harena-kibon'ny tany, indrindrindrina fa ny pétrole ohatran'io atao Madagasikara io de tsy lamina tsony le firenena. Zay ny zava-misy. Zay zavatra misy ary ampafantariko atsika hoe reo firenendehibe reo de tsisy mikendry zay asoanao zany fa nitsetitra ny arenantsika ny ataon'ireo na frantsay na amerikana io na russe io na inona misy cobalt, misy nickel, misy ninona ao amintsika, izay ny tetavin'ireo. De am'izao fotoan'izao nefa fitondram-panjakana misababaka, sady makary amin'ny russe, makary amin'ny frantsay, makary zao ndray misy emissaire américain nalefan'ny Donald Trump an'izao manadiady aiza marina ny tena teny toerana isatsika. Eo zany zao voafandrika le fitondram-panjakana, satria raha izirizirintsika hoe zay araka amin'ny BRICS de fa miomana fa de fa ho adversaire-ny tandrefana ianao zany. Ny soviétique, ny Russie koa nefa ny atsy-andany nefa le fitaovam-piadina ray avion reny tsisy ny Wagner efa tonga ao Madagasikara. Dikan'izany tsy maneho zavatra tsara ho atsika reny zavatra reny, fa tena ho avy ny korotana faran'izay zokiny ao Madagasikara. Efa niteny an'izany teto moa hoe io de tena isy korotana faran'izay zokiny, satria ireto mpitondra fanjakana reto de tena mpitondra fanjakana tsy mieritreritra afa-tsy ny zay any am-paosiny, de tsy mahay manadiady, tsy mahay mamakafaka ny amin'ny resaka géopolitique mondiale. Ny any efa de tsotra be fotsiny teneniko hoe isika malagasy ny manana fahafahany manapaka amin'ny firaisana amin'ny rehetrarehetra, satria araka ny teniko ao amintsika misy ny arena, ireo ny mila antsika fa tsy isika mila azy. Fa ny mifanohitra amin'izany ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao isika indray no solelaka mandoalidoalika any amin'ny any, de manararoatra izy, ary zay mahatonga anazy izy mihitsy no mibaiko, zay mahatonga antsika ny karana mihitsy ny mampandoalika atsika. Ka tsotra ny ary olona amin'izao fotoan'izao, amin'izao taona vaovao zao ny fampifiteneniko aminareo de hoe amafiso ny toe-tsaina, amafiso ny toe-panahintsika mihitsy, satria ho ratsy ty raha ty, tena ho ratsy ty.
reo mpitondra fanjakana reo a manao resaka diversion fotsiny reo ny amin'ny resaka raisa reny efa mahafiatafavoky reny ary koa fa lidaya efa mahafiatafavoky reny fa reny a atao anodikodinana ny saitsika fotsiny fa ny réalité any ambadika any de tena faran'izay fangalarana faran'izay zokiny ny harem-pirenena malagasy de tiandreo hiditra ao anatina géopolitika maloto fotsiny tsika za moa mpiteny an'izany foana hoe reny anie olona mpangalatra isan'ny tena hoe mpandroba mpamondrana volamena fa reny olona reny mpanararoatra fotsiny eo amin'le toedrarà fa ny tena tompony amin'izao zavatra zao a de ireo mpitondra fanjakana zay mpisandoka fahefana reo mpitanjoka fahefana satria tsisy vahoaka nametraka an'ireo zany tsy légitime reo amiko fa olona ny tonga ho azy fotsiny eo fa sahako miteny anareo fa sy fifidianana va tsy maha 0,5% reo sahako miteny an'izany ary niza am'ireo nampikambana ao anatin'ireo mbola sahako miteny fa tsy misy mahazo mihoatra ny 1% raha sina fifidianana ka de zay ny teneko amintsika vahoaka hoe za raha miteny ohatry ny hoe tsy sanatria mampitahotra fa zay mahatonga hoe lanceur d'alerte ny anjarako de mampafantatra antsika ny zavatra iseho tsy ho tsara ny zavatra iseho tena tsy ho tsara tsy hazava ny lanitry Madagasikara raha ny zavatra isy fa ndrebirebena saim-bahoaka daholo ny zavatra misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao fa efa vita kajy daholo ny arena rehetrarehetra ao ary tsy ho antsika malagasy tsy ho antsika malagasy fa ho an'ireo vahiny satria ny antony a reo mpitondra fanjakana reo ohatra ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ny zarina tamin'izany anie mpitondra fanjakana raha mahazo marché public mahazo marché ny mahita marché ny ministra ray any amin'izay toerana ahitany any fa ny 20% ny commission any zany hoe ny asa ataony ray a no kely vola ampiasaina no ny vola miditra any am-paosin'izy ireo zay mahatonga andreo mitrositsika mitroso fa tadidio fa 20-50% reny troso ireny efa any am-paosin'ireo mpangalatra ireo zay mpitondra rehetrarehetra teo zany a zay mampifandrombaka an'ireo miditra ao anatina fitondrano fa tsy misy hoan'ny asa hitantsika tsara reny ohatra tena faran'izay lehibe tamin'ny fanamboarana ny kianja-barea reny io virangaty nandeha andanina 75 millions de dollars zao nefa lisy tsy homologué akory satria mazava be tsy le vola raha misy de misy angamba 20 millions ngamba nanamboarana an'io fa le vola lasa ny am-paosin'ny rikapotsika zay le toe-tsain'ny malagasy tsy mijery ny toe-tsaina ny tombontsoa iombonana fa zay miditra any am-paosy any zay ihany ary tsy iova zany raha tsy isika mihitsy mandray an-tanana am'izay mamongotra an'ireto olona zay tena mafiampandroba reto ka zay ny tiako tenenina aminareo androany hoe tsy ho mora ny azo atsika samborana etsero tsy fa reny le atao hoe tsy mahatoky valeur samborona daholo ny olona rehetra zay maneho hevitra araka le teniko anareo hoe indrisy fa ho andry ireo fa za moa aty ivelany de afaka miteny ary maro nareo no miteny hoe tena sofa misy anao hiteny de tsy maintsy miteny ary za raha hiteny tsy zany fa eo an'ny malagasy no itenenako zay no isan'ny tombony anahy fa aza mananareo fa am'izao fotoana izao efa manomboka fampiantso daholo reo patriotes reo olona tia tanindrazana aty ivelany aty satria efa nanomboka tonga saina après an'ireny zavatra niseho tamin'ny ramatoa ministra reny moa de manomboka tonga saina ny olona hoe tratra ny fitabitro daholo ny rehetrarehetra tsy hoe rehefa ty andafy ny olona de madio fisainana fa mitovy amin'ny Madagasikara ihany rehefa mahazo toerana de mivadika amin'ny rehetrarehetra de efa manomboka mifampiresaka zay zao fa za mino fa reo diaspora zay monina ty ivelany aty efa manomboka tonga saina ary ho hitanareo rehefa kelikely eo fa tsy janona fotsiny am'izao ty toetra raha ty fa samy andraina andraikiny am'izay ny rehetrarehetra zay ny teny fohy teneniko anareo androany de mampahery antsika malagasy mandrakariva aza mieritreritra nareo hoe aty ivelany zay de tsy miaina fa tena any amin'ny fonay manontolo any za manokana aloha mifoky sy ny fanahiko ray manontolo de any amintsika malagasy satria hitako hoe tena mafy raha samy mafy zao mahazo atsika zao ka de mahereza daholo Madagasikara malagasy